rehetra tena mosiny Fa tsy mety
ny mpanompon'Andriamanitra mivatra ny fizikina mampiasa menaka na taiza na avitaiza ary izao no afatra aminao liko tika folany mifateny mandehany indro izao maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry amin'ny amboatsy nefa mankanesa ihany aloha any amin'ny elo ka jereo ny zavatra rehetra mitrangany dia niverena tsy amiko izy to famifanahy korananao vakitsika ny zavatra mitranga tany amin'ny elo tao anatin'izay voalohany rehefa tonga tany amin'ny elo dia toy izao ny zavatra misy dia enoy tsara tsika ianao raha anaraka tsara zavatra olazay ho amin'ny olona izay nanala zazy ny olona izay nanala zaza na kristianina viazy na kristianina viazy na lehilahy ianao na vehivavy ka nanala zazy dia sarotsary fa ny olona nanala zaza rehefa maty zany hoe voalohany aloha mbola velona ianao zany zao raha mbola velona ianao zany zao dia mbola afaka miriaria amin'izay tianao aleha fa rehefa maty dia miala vatana ny fanahy dia mandeha any amin'ny izay hitondrany olona azy na midevolo mitondrany ny fitsarana na zay mitondra azy ny fitsarana fa raha mbola velona ny olona dia tahaka an'izao zavatra mitrano mbola afaka mibebaka ianao satria mety zaza roa volana misoronao na zaza telo volana misoronao dia rehefa misoronao tao anatiny kibo ilay zaza dia ny zavatra mitranga dia tahaka izao hoe nesoronao izy dia fahitanao azy raha ilay lasaka teo dia narenao izy fa nirofony nantahaka ny rany abela izy iny dia nalefany tany an-danitra ary mipetraka ao ivelany lanitra dia misy misina ngezabe tahaka izao ao an-danitra ao ivelany toeran'olom-bovotsy zany hoe raha tahaka izao zany dia ao ivelany ao dia ao lay zaza nesonana ray volana tamin'ny volana dia ao izy mitombo dia mitombo ao izy dia lasa zazakely dia mandady izy dia mandady izy dia atreo ny zaza roa taona izy farany mipetraka ao dia ny zavatra misy mola tsy amony tany ny reny sy ny ray na nalazy amin'izany fotoana izany ary raha mola tsy amony tany izy dia mola afaka mibebaka izy dia voavonjy ny fanany dia voavonjy amin'ny koly zanany fa raha ohatra lay vehivavy na ilay lehilahy tsy manaky bebaka hiala ny fahotana rehetra hiala ny zavatra rasy rehetra izay nataony dia sarovisa fa ao anatin'ny fotoana izay afatesa tsy antonga ao amin'ny elo izy any amin'ny elo misy toerana malalaka angamba olo tsy malalaka ty na inepolo miditra tsinelina be zay misy ao dia misy toerana ohatr'izao misy karazana latabatra marobe ao fitetehana olona dia rehefa tonga eo ilay vehivavy nanala zaza dia vakina ny kibo dia jerena daholo izay rehetra ao anatin'ny kibony ao na inona satria nanala zaza izy ary rehefa ao anatin'izay fanalana zaza zany rehefa hita hoe nesona nalan'ilay zaza tao izy dia ny zavatra mitranga dia tahaka izao hoe alainy dia foy dia teniteteny kibony dia teniteteny vatany ray manontolo dia rehefa avy eo izy dia ataony ao anatina barika ohatra ny vilany be dia andrahoany ao izy dia izy vilany be izany karazana hoe manosolo-jiro ohatra hoe misy lamoly plastika mametaka ny vatany manontolo dia aorinan'izay dia ny zavatra mitranga indray zany dia itsy vehivavy tsy raha sanatrika tsy mibebaka hoy ao teo dia ahantona misy poto ohatran'izao misanganao dia ahantona ao anatina gony plastika ilay vehivavy nanala zazy ahantona anaty gony plastika dia tsy amamy ny afo satria zany hery zany miavana dia afo mirehatra zany ary miredaredatra any ambony any zany dia ao anatin'izay ao anatin'ny afo ao ilay vehivavy misatroka na ohatra hoe ataontsika hoe poto anankiray dia misatroka ao izy dia ao anatiny ao izy zany mirehitra tsy mivoaka ao anatin'ny gony ao izy mandrakizay fa raha ohatra hoe misy fotoana ialany ao dia milasaka ampijalitsareo anaty vilany izy dia avy eo dia iny any avy eo zany mitondra azy misintona dia ao anaty gony mandrakizay ny vehivavy nanala zaza raha tapakevitra ibeba na lehilahy na vehivavy zay nanao an'izany raha lehilahy ndray izy ka hoe noho ny amina nalalay vehivavy zaza dia itsy lalahy tsy ilay zany rehefa tongany dia tapahany izy ireo ny fananahy dia
tapatapana izy dia misy latabatra fanapahana azy dia tapahana ny lohany tapahana ny tokony tapahana ny vatany rehetra tapatapahana ngamba ny saiko na tapatapahana zareo zato angamba izy dia eo lehilahy mikikika manao an'izao fiesika rehetra zay fa tsy misy mamonjy fa hatramin'io lehilahy io vao sitona ngamba ny vao sitona hatrany amin'ny roapolo santimetra hatrany ny lela raha ohatra hoe lehilahy na anala ny zaza kanefa tsy mibebaka tamin'izany fanalan'ny zaza zany zay zany ny sazon'olona mpanala ny zaza ahoana ndraka zany ny mihinana paraky mety ozy anao sy misy dika ny paraky hoanina io fa tamin'ny voalohany Andriamanitra dia nanozy namena rana hoe hinam-bova ary efa mizony mena rana hinam-bova dia lazay mena rana fa zana amin'ny daholo no lampiana paraky rehetra amin'ny fotoana ianao zany ka mihina paraky dia saro tsara fa tsy maintsy mihinana vovo-kafa hitanao an'le olona ohatrany hoe manao sodira reny dia misy pitipitika reny dia ireny ohatrany vovo-kafa reny ireny zany vahina fikely reny ireny tsy maintsy arapaka andro manalina ao amin'ny elo zay no sazy fa aza ho an'ny misifotoka rehetrarehetra ho an'ny misifotoka rehetra zany dia zay ny sazy ho an'ny mpinam-paraky azafady ho an'ny mpinam-paraky rehetra dia tsy maintsy mihinana paraky folo ny saziny dia io pitsikafo io atabatra dia io ataony ao anaty molotra dia io ny paraky hoanina saiko nataony anaty molotra io nataony aza fa tsy maintsy mandrapaka vovo-kafo andro amanalina ary misy fotoana tena kapoany dia volo mihitsy rehefa tena hoe mikorotana zay any amin'ny eva dia tena mifamonofaty ny olona ao dia ampahafantarina antsika zany hoe ny finanam-paraky ane ka mahavery ny olona any amin'ny eva so isika dia eritreritra hoe maneo azy zany hoe mihinam-paraky zany fa misy saziny daholo reny ao amin'ny devoly ny mamon'olona manao ana koa zany mamon'olona zavatra anankiroa ny zavatra mitrano teo ny famonona olona fanalan-jaza ny saziny mpanala-zaza dia impito avoeny ny olona impito avoeny ny sazin'olona izay naninona sy olona ka nahafaty olona satria ny olona namon'olona naninona sy nahafaty olona dia olona hafa no nyvonoany fa lay vehivavy manala zaza kosa zanany tao ankibo mihitsy no ny vonony dia tsy afa-bena mihitsy izy raha tsy manolo tena mafimafy kokoa an'Andriamanitra ary tsy afaka amin'izany mihitsy na lay na vavy ka hoe ray fondraisana tamin'izay fanalany zaza zay ny mamon'olona maninona sy olona dia ampahafantariko antsika hoe rehefa maninona sy olona ianao dia jinio tsara sino nansy ihany koa miany rehefa tonga any amin'ny elo any sino nansy ihany koa miany rehefa tonga any amin'ny elo any ary satana tsy mitsitso mihitsy satana fa rehefa tonga lay olona tonga ao tonga dia solosondroky ambony latabatra aloha dia hoe olo matina linona io olo matina linona sy olona dia rehefa olo matina linona sy olona dia tsy maintsy tetitetena rehefa zakanao zany miansy dia ansy any koa zany amonanao dia tetiteteny lay olona dia andrahony anaty barika na anatina vilany be dia rehefa mivoaka ao iny afaka raha ihany iny na herinandro dia asipony ao anatin'ny elo afondray dia mikikika tena mijaly ny lehilahy namon'olona na vehivavy namon'olona fa tsy afaka intsony satria rehefa tonga amin'ny elo lay olona dia tsy afaka intsony satria efa nitsaraina izy zay matoa tonga ao vao maty zany olona tonga dia tsaraina ary rehefa tsaraina izy zany dia mandray ny toerana tokony misy azy fa mitambatra elo anankiray aloha na anankiroa tambatra fa rehefa any amin'ny farany iny amin'izay zany vao misy fitsarana farany dia eo amin'izay zany vao misy hoe ity ho any olona mihinam-paraky elo hafa fa reny rehetra hafa na itsy mampamon'olona itsy indray ho an'ny olona zay misifotoka mamono vady ny olona nanala zaza sy ny hoe olona mety hoe mihinam-paraky zany ny manaraka indray dia nijerevazika indray ny manaraka dia ny mpamosavy ahoana kosa indray ny sazy ny mpamosavy matetika isika dia mietrehitra hoe matetika ny mpamosavy dia mietrehitra hoe sisy dikany
hoe sy dika ny famosavina io fa mandeha ho azy io satria tahaka an'izao ny zavatra ataony mpamosavy ary rehefa tena miakatra volenta zay izy sy vita hoe manome poison fotsiny izy sy vita an'izay fa mandeha ny mpanompo samby izy dia misy fitaratra eo dia amin'andalovina eo daholo ny mpiretam-po amin'ny rehetra dia izay tsy maty amin'iny sondrokony lefina fotsiny dia tonga dia maty ilay olona any an-trano dia ny mpamosavy zany dia marina ny toerany manokana fantsihana amin'ny azo fijaliana ary rehefa fantsihana amin'ny azo fijaliana dia antsoina daholo ny olona rehetra maty novonoa satria misy ny olona maty tsy amin'ny andro dia antsoina daholo zany ny olona rehetra maty fa izy daholo na re novonoantsy lehilahy ty na novonoantsy vehivavy ty dia ao anatin'izany miakatra eo dia omena lefina dia manindrina lefina an'ilay olona nefa ao anatin'izany tsy misy ny sanany fa ny sasany tonga dia anaty maso n'ilay foniny ny sasany tonga dia ny lelan'ilay olona fitombo samy mamono mpamosavy eo daholo zany ny olona rehetrarehetra ao anatin'izay zay zany dia olo zavatra hita any amin'ny elo daholo zany ary sy ny mpamosavy ihany manao an'izany fa ny mpihira malaza ihany koa ny mpihira malaza ihany koa rehefa te alaza izy dia mivarotra ny fanahany amin'ny satana izy dia rehefa mivarotra ny fanahany amin'ny satana izy dia fivarotana fanahy amin'ny satana tahaka hoe mivarotra ny fanahany amin'ny satana izy zany dia misy taratasy asiana soni miaraka amin'ny raha satria ny raha dia hainy dia aterinany amin'ny satana zany miaraka amin'ny raha dia rehefa aterinany miaraka amin'ny raha dia ny zavatra mitranga anatin'izany fotoana izany dia tahaka izao rehefa miaraka amin'ny raha iny dia lasa malaza ilay mpihira eo kanefa raha tena te ho alaza mihitsy izy dia mandeha any amin'ny satana ihany koa izy dia ny zavatra misy dia toy izao misy fitaratra ngeza be eo satria misy mompo masy efa hoe avolenta be resaka hoe satana zany dia misy miteny zany satana hoe misy olona akaiky anao mila tolotrao na vadinao na zanakao na zay tsinao dia eo zany misy olona sarin'olona be dia be eo sarin'ny fianakaviana ray aman-dreny miraita-po zanaka tantinina mety fianakaviana be dia be dia rehefa mandalo eo fitaratra zany renireny dia omena lefina izy dia rehefa sondromony amin'ny lefina ohatr'izao ilay olona iny amin'ny fitaratra dia tonga dia misipaka mato azy any an-trano any ka ny mpihira malaza ihany koa zany any ivelany any matetika dia ny vadiny misy ataony sorona ny zanany ataony sorona dia mitovy amin'ny mpamosavy ihany satria mitovy amin'ny mpamosavy ihany satria mamono olona dia mitovy amin'ny mpamosavy ihany ka ny mpamosavy zany dia tsy azo atao satria olona tsy maninona eo dia vonoina fotsiny dia matezitra n'Andriamanitra zany noho izany ny famosaviana dia tsy azo atao zany famosaviana zany fa raha ohatra misy ny olona mamosavy dia tokony mieritreritra ihany koa izy hoe tsy ho velona mandrakizay eto ambony tany zany izy fa sy maintsy ho faty izy ary rehefa ho faty izy dia hivaly aminy daholo ny zavatra rehetra ataony na inona ataony dia sy maintsy hivaly aminy ka raha mbola azo ataony mibebaka androany dia aleo manotena ho an'i Jesosy tompo dia mibebaka masy hijirana any amin'ny evo amen asipitehaka mafy zany manahoana koa sary ny mpitondra fivavahana tsy jery-dirisa ihany fa mpitondra fivavahana ohatrana ihany koa ao anatin'izany ihany koa ny tena mpitondra fivavahana manahoana koa sary zany ny mpitondra fivavahana fiain'ny fijery-jejoro ny voalazan'i Jesosy tompo satria mbola amin'ny elo manko sika zao fa mbola hitantara amin'ny momba ny lanitra dia ho fantatra hoe fa maninona misy ary olana amin'ny elo dia misy ny lanitra Andriamanitra ve miangatra sa hoe devoly ve ratsy fanahy dia azavay kokoa tsara dia enoy tsara ny mpitondra fivavahana dia efa nazavay fa tamin'ny andron'i Mosesy dia misy ny antsoina hoe tabernakely ary misy ny fanaovan-jiro tonga tamin'ny andron'i Jesosy Kristy tompo dia mbola misy ny fanaovan-jiro fito fiangonana fito teo anatrehan'i Jesosy tompo zany hoe ny fiangonana anankiray zany
Dia tokony anana fanaovanjiro anankiray mipetraka any amin'ny pastera mpitondra fiangonana io. Ary sy vitan'izay ihany rehefa mipetraka amin'ny pastera io dia anjaran'ny pastera zany mamelona isanandro amin'ny 5 oliva ampirehetana an'io. Tokony samy manana zany daholo ny fiangonana rehetra. Lalàna ho an'ny fiangonana. Ary rehefa tonga ny vehivavy tonga fadimbola dia lasa atokana zany le vehivavy tratran'ny fadimbolana hoe rehefa tratran'ny fadimbolana nareo dia ary zany nareo mivavaka. Mitokana ohatran'izao ihany zany fa hoe mitokana ary amin'ny farany ary zany vehivavy fa tratran'ny fadimbolana fa tsy mikasika ohatr'izao. Kanefa maro ny mpamin'Andriamanitra manambatra ny olona sy tratran'ny fadimbolana zay lazaina fa madio sy ny olona tratran'ny fadimbolana zay lazainy Baiboly fa maloto. Dia mitambatra ao zany ny falotoana. Ao ihany koa ny lehilahy izay lazainy Baiboly fa maloto izy raha ohatra ka sanatria manariny azy dia maloto izy amin'ny fotoana iny. Ao ihany koa ny voalaza hoe voalazan'ny Baiboly hoe rehefa tera-bao ny olona dia maloto ny vehivavy tera-bao satria mandeha raha izy. Ny zaza foraina dia maloto satria mandeha raha izy mandrapasitrana amin'ny feriny. Ary ao anatin'izany dia maloto zany ny tratran'ny fadimbolana ny olona izay tera-bao ary maloto ihany koa zany zany hoe be dia be ny falotoana atao ao anaty Baiboly. Nefa zany betsaka ny pastera ohatranay ataoko ao anatin'izany izay tsy mampiavaka ny maloto sy ny madio ao anatin'ny fiangonana. Ka na ny olona na olona madio aza dia lasa voaloto vokatra an'izay tsy fanavahana ny maloto sy ny madio izay. Noho izany rehefa mitambatra ao zany dia nefa le olona manao mangataka fanamasina dia mitovy amin'ny manao blasfemia miteny rasy ny fanahy masina. Ny vehivavy tratran'ny fadimbola mangataka fanahy masina tsy azo atao ny vehivavy tratran'ny fadimbola mangataka fanahy masina zany fa materizitra n'Andriamanitra zany satria maloto ny vehivavy tratran'ny fadimbola satria mandeha raha izy. Nefa betsaka ny fiangonana izay mampalahelo amin'ny Jesosy Tompo fa efa be dia be ny vehivavy tratran'ny fadimbola mandeha raha ao anatin'ny fiangonana. Na vady na pastera io na pino na mpiandraikitra nefa mbola mangovotra tanana ohatran'izao ihany miteny sy fantatra. Fanontaniana mipetraka aminareo rehetra eo. Fanahy avy amin'Andriamanitra avy mamiteny sy fantatra azy sa tsy fanahy avy amin'Andriamanitra raha vehivavy tratran'ny fadimbola lazainy Baiboly fa maloto nefa miteny sy fantatra. Tsy avy amin'Andriamanitra. Izany zavatra zany ampahafantarina antsika na mpino miara-bavaka amiko ianao na sy mpino miara-bavaka amiko tsy mampaninona izany fa mila ny malagasy rehetra mahalala ny fahamarinana. Amen. Samy hoe ny fiarahana mivavaka sy fanambatambaza anjaranao ny misafidy hoe afaka ny fadimbolana hoy izay ompiangonana sady mandeha raha izy mangataka fanamasina dia mangofogofotra botra zao izy sady hoe askariri. Nefa izy tratran'ny fadimbola maloto izy amin'izany fotoana izany. Tokony ampahafantariny pastera mitondra fiangonana zany hoe aleo ny mpino sy fitay. Ny anana vitsy aza ny mpino tsy mampalina manana mpino vitsy mankany an-danitra toy izay be dia be nefa mankany amin'ny elo avy eo. Tsy mampalina anao mihitsy zany satria tsy vola sy arena akory tadiavina amin'ny asan'Andriamanitra. Tsara ho tsara fa talohan'izao fotoana izao efa nandalo ady sarotra izay hitanao izao. Efa nandalo ady sarotra ny fitiavana an'i Jesosy fa mbola fantatra ao zany raha ihany. Rehefa mifarana avy eo dia olona izay konao zany hoe manahoana zany ady sarotra andalovako zany. Fa ny haiko misy tamin'izany efa tsy nanongotana ny fitiavana an'i Jesosy. Kanefa za mbola mijoro ihany tamin'ny fitiavako an'i Jesosy ary mbola tafajoro eto androany ny fitiavan'Andriamanitra anahy. Amen. Ka raha nisy pastera namana tonga eto amin'ny fahamarinana ny mpino ianao mpiandraikitra io mety marary ny fonao amin'izany teny fahamarinana. Sy zaranao aza misy olona mitory ny fahamarinana aminao ve dia ankalainy. Zaranao aza misy olona mitory fahamarinana aminao. Zany tsy
na zaile moane za nuka tungane ndanga diana ndanga shika zani niona diana ba fa presa kwa tamfizuna ba kumbela kana polisi okina na na tu banai so za so der na taurina ni bet mate le ula na refuna na bet mane ndanga shika miona bezaba de beza amen sai zani shukuru kwa sababu diana le kwa zamani sta Famadzini uyancha farani fanai na reu. Faswenda na kavana pastor na reu. Na we ulakai kuna rega smash perfumes. Such ways, emo ve ulakai kuna smash perfumes. Tana kavana kanrande manta vemo smash perfumes. Sia, ni tueta no yangi. Arni vitu na pastor na we pa perfumes na. Zini msala fana mwana kusa we. Mitama da doon maluksi majiu. Awana tfenguna. Yemane fangata kafana masna de vaca já faz do na maluco não casca no eu maluco não leva gata ka fana bas fana imiza se mais fana na telefona no tungo wala tunai fia una na faz fana na diamante tem uma na sai pensando zan fana é uma gas faz isso fora na rapana mesmo bem pode deixar aí amigo eu manda sai zan pode na diamante na pastor tem sai fora zan tudo na gas faz isso fora na rapana mesmo Zor vola să-mi vai pune atenção. Tu cum si mene ca istica poate plantonata di turun marna nul. Te aleva în țara la ulă nu s-a fi tu iar ai baba cam n-au ești de țară ți iar ai baba cam n-au ești de te mândeam să elea nispa ni bitarlan taxistiu. Termi la mama calendanca te viu la mitram sist. Amen. Kayat sangat pada marana marang kuizai pada musuh demanta abdi pada pada batista nam baba kasmain na larupi nam baba kalade na lakabisa na sabata ikapano na lad rezam tene demante disu batistera de disan fatsia sabata diswan sia zomarin awe Jordan na bana batista Jesus tu uli não se tapuni stampa se tapuk na tontano se sintupa tane muntanta no izante raispa ipeta katsiandanta mandra kzai yada na mandra kzai radzerena manuka na zande tak zoe ni ulla na krai izai manau ni sitapun eti amuntan fatsim vava não vava pona famula mano sitapuni Yaiza ni afaran leula ramano sitapune tia muntan. Anemnel faratia muntan kuseno kamandan sitapunoret. Fawe anon sitapuna ndemant na mandal fizantetas na mandal admafes de nou. Na de we atupa nyalundano zan samkel nou katsmiala Jesus tupe nou. De mampa ere nawa fati ufona kun fikeleza no ina fawane ndanta mandra ksaya nou. Amen. Ya. Zainga banula zaina satia bula maika yankule postoli channel an deliverance ya. Endolo sika isangana yara kaivava ka amzoftone zawa. Isosha nandremanta nyamnizaya fana zavana zai. Anzara no zan msafitwe ano sitapunono itiembuntanya wanemnelu nawe adzanda manumkanrwan sitapua dura na dawol rekaraza na zavana siaraka sitapunandremanta rekarazana fitafy na simendrika rehetrarehetra reny rehefa tapa-kevitra ianao androany dur daholo fitafy simendrika rehetrarehetra dia aleo tonga dia anao sitrapony Jesosy tompo manomboka androany dia voasotra ny an-danitra manomboka androany ny anaranao dia ho any an-danitra ratrizay ianao raha miala eto fa aza mijanona eto zany aza manao ny sitraponao zany fa rasy ny fiafaran'izany ivavaka isotra an'Andriamanitra sika ny amin'ny fizorona vavolombelona tamin'ny ity androany tsisy You do not thank you. Tell Jesus. Family now. You do not thank you. Million of people. You do not thank you. Salvation now. Raise your hand. Raise your hand. Slow yourself. Be there. Now you do not thank you. Yeah.
Mama paminani, beba bimitsuru, majese chani.